Ny fandrombonan'ireo fokon'olona rehetra na lana vavy ny fanadiovana ny tanàna ato amin'ny fokotany ny Mahatsinjo. No diovina avokoa ny faritra misy ao an-toerana hatramin'ny lalana lehibe sy ny lakan-drano. Efa systématique io aminay resaka fanadiovana. Raha vao manomboka maina ny tany zany dia efa systématique le fanadiovana eto aminay. Ny faharoa manarakaraka akatoka ny fetin'ny fahaleovantena tsika zao tsara mba madio ny tanàna na ny hatrany tokony ambaravarana ara zany ny tokotany manodidina ny tanàna dia mba tsara raha madio mba hisy fahasalamana aloha voalohany indrindra mba ho mateo olona koa ny tanàna amin'izay fotoana. Ny tanjona zany dia mba ananany vahoaka fahasalamana aloha ny voalohany indrindra satria raha tsy misy ny fahasalamana tsy afaka ny hiasa anao, tsy afaka hamokatra na hitady vola. Dia izay indrindra zany tsara koa ny madio e. Zava-misy matetika rehefa mba manadio tahaka izao ny vahoaka eto Mahatsinjo, ny commune tsy avy mandroaka ny fako, anika lasa miraikitra amin'ny lalana ny fotaka, miverina any anaty lakan-drano ihany koa ny fako sy ny loto rehetra. Tonga amin'ilay fomba fiteny hoe asa talata fotsiny ny ezaka nataony vahoaka. Ilay izy dia tavela dia lasa miraikitra be ohatran'izao. Io mahatonga anay mitaraika ohatran'io. Niverina any ity lasa mikôla be, lasa mipetaka be ohatran'izao zany ilay izy dia mila angadiana mihitsy na vao mahazo io tsy mamety soroana. Raha ny tena moa zany miantso ny tompona raikitra voalohany ny fahadiovana dia hoe ho avy izy rapitso maraina. Dia amafisinay zany zay hoe ilainay le camion rapitso dia rapitso tsy hatakandro tsony fa miverina ny raha io dia na le lalana riara fa namboarina fa mba namboamboarina atao zay tsy hampisy an'ilay embouteillage eto amin'ny tanàna zany. Zay mila camion maraindray mandeha efa hisasaka ty ny volana Jona, miamanatona ihany ny daty ny fetim-pirenena malagasy. Hatramin'izao mbola vitsy ny tokantrano manangana ny sainam-pirenena malagasy ao amin'ny fokotany ny Mahatsinjo. Dia eto koa zany mbola manentana foana amin'ny resaka sainam-pirenena. Mbola misy ihany tsy mipetaka le saina, entanina reto mba hampetao saina le trano, mba hampetao le saina amin'le trano fa zay mamarika ny fetim-pirenena amin'ny maha-fetim-pirenena antsika malagasy azy. Io zany tsy tokony mihitsy hoe tsisy saina mipetaka zany ny trano. Nanadio tanàna tamin'ny Alahady faha 12 ny volana Jona teo ny vahoaka ato amin'ny fokotany ny Mahatsinjo. Tsy voasambany fa efa etsika fanao ny fokotany ny Mahatsinjo matetika ny fanadiovana fahobe na dia tsy fety aza ny andro.